La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 7 desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mahazo vana eny anivon'ny université indrindra ny sapapampianarana médecine ny kolikoly Aranofo ho takalo ny famotanan'ny fianarana. Maro ny fijoroana vavolombelona momba izany araka ny fanadidina izay nataon'ny Transparency International. Lalana 1.0 kilometatra latsaka no amboarin'ny ministera ny fanajariana amin'ny tany sy ny asa vavety ao amin'ny commune 3 Ampitantafika Androibe ary Alatsinaimbazaha. Androany nijery mizotry ny asa teny an-toerana minisitra sy ny délégation miaraka taminy. Atao lavanty any Londra rampitso ny akanjo ny princesse Ramisindrazana miaraka amin'ny antota taratasy voatahiry raha ny fanazavana izay navoaka ny trano fanaovana lavanty iray any an-toerana. Ny princesse Ramisindrazana izay nentoan'ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo. Raim-pianakaviana iray no nitobasan'ny vadiny rano mangotraka rehefa tara fodinina tamin'ny alina. Ny vady mariaziny ihany no navita izay fihetsika izay. Nahiditra amponjavotsy ilay ramatoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miverina ny fanamafisana ny fifanarahana eo amin'ny firenena Britanika sy ny vondrana Europeana ao aorianan'ny Brexit. Isan'ireo tebika lehibe resana nandritra izany ny makasika ny jono ao amin'ny faridramasina Britanika. Ny ateteny miavatra. Salamatra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao mahazo vana eny anivon'ny université indrindra ny sapapampianarana médecine ny kolikoly Aranofo. Maro ny fijoroana vavolombelona momba izany araka ny fanadadiana izay nataon'ny Transparency International. Yves Richard. Nanao ampamoaka makasika antrangana kolikoly Aranofo mianjady ny mpianatra eny anivony anjery manontolo ny Transparency International. Isan'ny sampam-piofanana ahitana tranga maro ny fampianarana obitsabo na ny faculté de médecine. Araka ny fijoroana vavolombelona, maro ny mpianatra tafaroboka amin'izay ho takalo ny famitana ny fianarana hatramin'ny farany. Vao izao no nitrangan'ny fanararaotana Aranofo ny mpianatra eny anivon'ny université. Efa maro ny tranga eno, saingy vitsy ny nanana fahasahiana toroka ka antony nampirongatra azy. Mahalona ny firongatra ny tranga indrindra ny eo anivon'ny sampam-pampianarana médecine amin'izao fotoana izao. Tsy hita mazava ny fepetra raisy ny tompony andraikitra eny an-toerana raha izany mpanao gazety nanontaniana momba izay. Priorité anay mihitsy io rehefa resahanay isan'andro na mbola tsy lazaka hoe mandraparay amin'ny andro. Tena mananay fa miasa aloha tsy maintsy ampandehanana prioritaire ny fianarana mandritra ny 7 taona tsy maintsy taina ny concours-na spécialisation anay tsy maintsy taina voaka amin'ny lakamisy donc zany tena tezitra mbola alao aloha izay miasa mahiny aty sady prioritaire ny amitany any universitaire fa tsy maharaka ny hitanay aty. Ankoatra ny maheloka ny fanararaotana Aranofo mianjady ny mpianatra, manaratsy endrika ny sampam-piofanana ary mampimotra ny mpianatra andrato fahalalana ihany koa.
ny tranga misy amin'izao fotoana izao. Na ohatra hoe za zao te hanao chirurgie ohatra après quelque temps dia maheno an'izay hoe misy ohatr'izao dia lasa any amin'ny choix hafa ny ataoko satria vao mahafantampantatra an'izay situation izay dia hoe aleo tsy mandeha makany fa hoe ohatra hoe aleo mba any amin'ny zavatra hafa ohatra satria mifamanohitra ianao zany dia mijaly be anatin'ilay cursus satria tsy maintsy handalo eo. Tsy ny eo anivon'ny sampam-piofanana ho mpitsabo samirery saika ahitana izay endrika fanararaotana ranova izay avokoa ny sampam-pampianarana manerana ny Université eto Madagasikara. Araka ny fijoroana vavolombelona hatrany, mpianatra maro no efa nitondra takaitra hatreto. Ankoatra ny mety ho fikatsoan'ny fianarana no nitsindry ataon'ny mpampianatra ho an'izay mandahy, ho avy na mpianatra maro ihany koa no ho simba no mety ho fahazoana voka-tsy iriny sy ny maro hafa teraky ny fanararaotana ara-nofo raha tsy misy fandraisana fepetra aingana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy terena ny antenimiran-doholona andinika sy andany ny LFI 1.4 manaraka ny antanatohatra mahazatra ny fandaniana izany raha miroso amin'ny tsy fandiniana azy marina ny loholona ho ny filohan'ny antenimiram-pirenena tamin'ity androany ity Ivresara. Taorian'ny fanambarany loholo Madagasikara ny 3 Desambra mahakasika ny tsy hiroson'izy ireo amin'ny famakiana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna ifentetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2022. Mazava ny tenina tsipin'ny filohany antenimiram-pirenena androany. Tsy antery no andrasana ny antenimiran-doholona amin'ny famakiana ny LFI 1.4. Manaraka ny antanatohatra mahazatra amin'ny fandaniana volavolan-dalàna ny LFI raha izay ny tranga miseho. Rehefa tsy andany izy tsy misy manery azy andany fa dia manaraka ny procédure indray verina tokony haverina fa raha tsy hanao in'iny izy tsy hetsika sady tsy andany izy tsy hanao in'iny dia blocage zany ny fiheverako an'izany ka tsy tokony hanao fihetsika sana amin'izany izy aloha satria mbola ao anatin'ny fotoana ahafahany mandinika azy. Zoma fa 7 Novambra lasa teo no nandaniany ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna ifentetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2022. Ny 7 volana Desambra lasa teo ny tokony nanombohana ny asambomera namakina azy voalohany teny anivon'ny antenimiran-doholona. Fotoana izay nanaovany fanambarana mahakasika izay tsy famakina sy fandaniana ny LFI izay raha tsy mivaly ny fitakina mahakasika ny ampahambola tokony hositrahany amin'ity taona ity. Lalana 1.4 kilometatra latsaka no amboaran'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy amin'ny commune 3 Ampitatafika, Androhibe ary Alatsinainy-Bazaha. Androany nijery mizotry ny asa teny an-toerana ny minisitra sy ny délégation niaraka taminy. Miantarandriana io. Lalana ratsy vita telo tena nijanona teto ambany teto ny tena ampijarena tam'izany. Tena enjakenjana ihany eny pasarety zay zao mbola mitaramo. Dia zay mamoto tomabila avy any Kadivory. Mitorana marapatonga aty ambo miadana aty ka any vao miala. Lalana fatanao isan'andro fe zay? Ataonay isak'andro andro. Tamin'izay nandritrako 10 taona izay zany dia ny lalana aloha voalohany indrindra tena namotaka be raha vao andro fahavaratra dia ny tomobile tsy afaka mihitsy ary fanosehana foana raha vao fahavaratra indrindra le amin'ilay fiakarana eto aoriana eto dia efa fotoanany vaninandro maintany dia tena mamofoka be tsy lalana ity zany. Hatramin'izay tsy misy fanamboarana? Hatramin'izay tsisy. Ny olona ety fotsiny hoe manamboatra kely an'ilay safotra le zao ohatra dia asiana vatovato kely dia raha vao misy fahavaratra dia misy olona le ponina ety ihany manao ohatran'ny hoe asana karakatsay kely zany manamboatra an'ilay lalana karamain'ilay olona ponina manodidina. Ampahany fitarainan'ny ponina ety amin'ny commune 3 Ampitatafika, Androhibe ary Alatsinainy-Bazaha anatin'ny distrika Ambohitra Atrimo izay noho ny faratsiany lalana. Ny aleo Ampitatafika mihazo Anantsahadita, mirefy 1.4 kilometatra latsaka ny lalana amboarin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy amin'ireo commune 3 ireo ankehitriny. Araka ilay politika napetraka amin'ny fanjakana moa izany mamboatra an'ireo lalana mampitohy commune maromaro mamonjy ny lalam-pirenena. Dia hitanareo teo ity lalana ity mampitohy commune vitsivitsy Ampitatafika, Alatsinainy-Bazaha dia Androhibe mamonjy ny lalam-pirenena voalohany. Fanamboarana famerenana amin'ny laoniny ilay lalana Simbataloha izy
dia mba ahafahan'ny olona mifamezivezy malaky. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe ezahana isa-taona ny manatsara n'ilay lalana. Ny ampahany betsaka zany zao atao route pavé dia zay tsy tratra amin'ity taona ity dia ezahana ho hatsaraina isa-taona mba ny tanjona ho vita route pavé daholo hatrany amin'ny faran'ilay lalana mba ahafahan'ny olona mandeha tsisy olana amin'ny andro na fahavaratra na lohataona. Ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny fond routier no mamatsy vola ny asa manaraka amin'ny fenitra ankilan'ny fanamboarana. Amin'ny ankapobeny ny asa zao iarahantsika zao fa misy une partie izay pavé vaovao mihitsy. Mahatratra angamba izy ity zao ny eo amin'ny 6250 mètres carrés eo. Dia misy indray zany ny resofla satria fantatritsika tsara raha niditra tany an-tanàny tany tsika dia be dia be le somary lavadavaka raha mitoerana an'ireny moa rehefa hoe misy ny depoule raha ny tanàn-dehibe antsika no miresaka an'il'izy dia misy ny resoflaziny ireny dia mahatratra eo amin'ny 900 mètres carrés eo. Zay zany ny tena hoe grand travaux ao anatin'izay nefa misy partie kely ihany koa izay misy podinoir ao anatiny amin'ity axe ity. Zay ny lot 1 et lot 3 zany. Dia amin'izao fotoana izao zany mampiasa teknôlôjia avolenta mihitsy zay manao an'ity asa ity mampiasa GPS zay dia mampiasa équipana topographie zany. Misy ingénieur topographe sy ny technicien ka dia mampiasa GPS. Sy isaka ny fiandohan'le asa tsirairay zany dia mampiasa GPS zay. Dia hita zany le toerana hoe eto misy an'le izy. Zany hoe midio antsika amin'ilay zany dia hoe qualité des travaux niza zany tonga eto hoe tsara le qualité ny asantsika malagasy. Ilaina ankila ny fikojakojana ny asa. Ny zavatra amin'io koa anatin'io rehefa vita ny lalana zay moa ny isorana an'ireto be ny tanàna reto manatrika eto ary mahita anazy dia anjaran'ny commune no mametraka rafitra fikojakojana satria tsy afaka hiverenana isa-taona ny fanamboarana lalana. Ohatr'izay koa ny olona mpahazo tombotsoa zany mba tandremana ny fikajikajina an'ilay lalana satria tary aloha tary zay teo mahita fa ny pavé misy maka le vato amin'ilay izy tsy mety zany. Fa manimba ny fananana imbonana ka mba manao antsoavo amin'ny mpampiasa fiarakodia ireo olona mitady vato mbola betsaka iny amin'ny tanety iny ny vato fa le amin'ny arabe tsy azo alaina. Dia ny fikojakojana indrindra rehefa mba misy zavatra simba dia entanina ny commune andalovan'ny lalana mba handray ny fipetrahana eo fa tsy andrasana efa simba be le izy vao misy mikidika. Miatreka mivantana amin'ny fiainan'ny mponina ny fanamboarana tahaka izao. Raha hita tanteraka ty lalana ty dia misy tombotsoa anety satria le vokatra izy amin'izany mbo tsy ireny mitondra ny vokatra makaty dia na le supplémentaire sy ny kara mbo tonga any ambanimbany eny ambanimbany ohatra mihitsy 4 karaha makatykatra. Voalohany indrindra aloha mba hisy bus tonga aty aminay. Sur zay fa hivoatra ny tanàna, vita ny lalana ary tsy sarotra intsony ny fivezivezen'ny tantsaha amin'ny famoaham-bokatra satria anisan'izany ihany koa saretiny tena fampiasan'olona aty amin'ity faritra ity dia izao zany efa hoe falina ny mponina rehetrarehetra fa vita vato le lalana dia afaka mivokatra somatsara ny vokatra no mety hivoatra koa ny tanàna. Tsy ireto communauté loha ireto ihany, maro ny tetikasa fanamboaran-dalana tanterain'ny ministera ankehitriny. Ny taona 2024 no vinavinaina ho vita tanteraka ny rocade izay fanamboaran-dalana totsain'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Tsy io ihany no asa lehibe totsaina raha nambara ministra tompona andraikitra fanampanazavana. Lalana ny rocade raha ao anatin'ny délai contractuel ny entreprise dia any amin'ny volana aogositra 2024. Mbola maromaro zavatra tokony fitaineny fa ny ezahana mba ho vita faran'izay angeny izy io satria somary taraiky moa taorianan'ireny olana ara-pahasalamana teto amintsika ireny dia ezahana angamba tsy andry an'izay fotoana izay fa fitaina melo. Matsy volan'ny lalana any amin'ny rocade ny Agence française de développement dia ny Banque européenne d'investissement dia l'Union européenne 33 millions d'euros nanamboarana ny lalana iny 4 kilomètre izy iny dia
efa mandinika ny ministera zany zao satria vonona reo mpiara-monina amiko reo mbola matsy lalana vaovao eto Antananarivo dia efa ampidinena indray hoe aiza indray ny lalana lehibe anankiray atao miaraka amin'izy ireo manomboka amin'ny herintaona. Lafy mavao hafa kosa indray dia 500 monja amin'ny fivezivezena anabakabaka nisy tamin'ity taona ity noho ny Covid-19. Ny vol de rapatriement sy ny fret no fampidiram-bola tamin'izay sehatra izay araka ny tatitra azo avy amin'ny aviation civile de Madagascar. Araka ny fanotanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao, isan'ny sehatra nitondra faisana noho ny Covid-19 ny fitaterana anabakabaka. Nanomboka ny fanambarana ny tranga voalohany ny volana Martsa, ny vol de rapatriement nitondrana ny teratany malagasy taraiky tany ivelany, sy ny fret na ny fitaterana entana sisany nampidi-bola tamin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka araka ny tatitra avy amin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Raha ny trafika moa zany raha ohatra izy 100 nandritra ny taona 2019-2020 zara fa nisy 5%. Zany hoe fa azonareo an-tsaina amin'izany zany ny gapy tena amin'ny zavatra misy. Io zany moa soa ihany fa nisy mbola nisy ny vol de rapatriement, nisy koa ny frety zany tombo be satria tsy maintsy mitatitra entana ny firenena. Dia zay zany mba nisy nafahana nyaina kely dia kely. Nahafahana nandray lesona maro ho fanatsarana ny sehatry ny fitaterana anabakabaka araka izany mbalina aretina Covid-19. Ankoatra ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana isan'ny tokony, teboka maro ny tsy maintsy irosona ary efa nandraisan'ny ACM ny andraikiny. Isan'izany ny fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka na ny mpandraharaha, mahakasika ny fampidirana ny teknôlôjia avolenta amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka. Perspektiva moa zany dia araka ny teneniko ireny hoe ny innovation dia anisan'ny tena sehatra lehibe ahafahantsika mivoaka amin'ny mampandroso ny aviation civile. Le ohatra zao hoe reny drone reny zao no alaiko, transport par drone, pilotage sans pilote, zany zavatra zany tena évolution ngeza be ary fiovana. Et ça va ary zany dia miteraka fiovana na amin'ny fomba fiasa na ny procédure na ny réglementation. Ankoatra ny fanatsarana ny asa-pitaterana amin'ny ankapobeny, isan'ny noresahana nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny aviation civile teny Ivato androany ihany koa, ny mahakasika ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana manoloana ny tranga mateti-piseho eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka. Izany vaovao misongadina ihany koa dia atao lavanty an'i Londres rampitso ny akanjon'ny princesse Ramisindrazana miaraka amin'ny antota taratasy sy voatahiry raha ny fanambarana izay navoaka ny trano fanaovana lavanty iray any an-toerana. Ny princesse Ramisindrazana izay nentoan'ny mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo Abraham Randriamanana. Rampitso talata no anatanterahiny trano fanaovana lavanty Curry Taylor Auctions any Londres. Ny famarotana ny akanjon'ny princesse Ramisindrazana miaraka amin'ny andian-tsary sy antota taratasy ary fitaovana samihafa nampiasain'ny princesse Ramisindrazana tamin'izany fotoana izany raha ny fanambarana navoakan'izy ireo tao amin'ny trano kalan'ny mpifandraisany. Nanangona sy nitahiry ireto fitaovana nampiasain'ny princesse ireto ny mpiara-miasa akaiky tamin'izany fotoana Clara Herbe raha ity fanambarana ity hatrany. Manodidina ny 100,000 sy 500,000 euro ny vidin'ny amarotan'ity trano fanaovana lavanty ity ireto akanjo sy fitaovana samihafa ireto. Tsy aivina, isan'ireo niaraka nalefa sesy tany tamin'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ny princesse Ramisindrazana. Ity farany izay nenito ary mpanolontsain'ny mpanjaka vavy. Manoloana izany, nanatanteraka fivoriana androany teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary ny ministeran'ny raharaha-mbahiny mikasika ny fijerevana marimaritra iraisana ho famerenana an-tanindrazana ireto vakoka ireto. Hatreto, tsy mbola nisy ny fampitambavao mikasika ny fehin'ity fivoriana ity, endrasana araka izany ny toin'izany. Vaovao ny fampelezan-kevitra manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana any amin'ny commune izay tantanany ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna. Isan'ny foto-kevitra lehibe hijoroan'ny kandida izay natolotry ny antoko malagasy sy miaramaingy ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny alarana efison.
Ijoro ary sarotiny amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana mahefa sy tena izy, ny kandida laharana faharoa amin'ny bulletin tokana natolotry ny antoko malagasy miara-miainga. Manana andraikitra amin'ny raharaha ara-ekonomika sy ara-tsosialy ny loholona, raha ny fanazavana. Dia mamolavola lalàna fa misy andraikitra anankiroa samihafa goava izay sedrana. Dia ny solotena ny vonjim-paritra, ny tsinjaram-pahefana sy ny misehana ny vondron-draharaha ara-ekonomika sy ara-tsosialy. Sehatra lehibe izy io ary tokony akan'ny gouvernemanta torohevitra. Ny tiako lazaina amin'izany dia ny loholona dia mpanompontsaina ny gouvernemanta. Ny loholona raha teo dia manana tamberina andraikitra aminareo mpifidy vaventy, toa ny anananareo tamberina andraikitra amin'ny vahoaka izay mifidy anareo. Ny tsara hofantarina dia hoe rehefa olony mbo fidy dia tsy olony antoko intsony fa olony vahoaka izay mifidy anareo. Manana didy. Ny fandehanana mifidy ankalalahana tsy misy teritery no angatahany ireo mpifidy vaventy amin'ny fifidianana io. Fanentanana sy fanomezan-toky ireo mpifidy vaventy no noentin'ireo kandida nandritra ny fandalovany tao amin'ny distrikan'ny Rivonimamy, komuniny Meritsatoska Antroany. Tsy tokony anana ayay amin'ny safidiny izy ireo. Vansenia ny tsy ambaratelo ny safidinareo. Satria izay manko no isan'ny anankiray, isan'ny ampitahorona nareo koa. Efa nolazainy namana teo le hoe birao mpifidianana ray, urina ray isaky ny distrika ray. Zay zany ray. Nisy mikolokony hoe asina telefôny na dia mandalo amin-dranahy dia aveo je alaina sary. Dia rehefa alaina sary dia hita hoe inona fidinao. Dia nanapa-kevitra ray sy namoaka an'ilay circulaire manao hoe tsy misy mahazo mitondra telefônina miditra ao anatiny ilay isoloara sy ny tompifidianana. Nisy ilay ny konokonona anazy io zay nitsipaka n'ilay tanapa-kevitra teo aloha seny satria ny alany seny dia hoe ilay fahafantarana mbola ahafantarana n'ilay hoe ao amin'ny commune ray dia zao avy ny safidy izay natao tao. Raha tsy ivony, ny faha 6 Desambra ho avy izao ny farany anaovan'ireo kandida fampelezan-kevitra ary ny faha 12 Desambra no iroso amin'ny fifidianana ireo mpifidy vaventy. Manao toy vakana ny fanambarana izay ataon'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'ny faritanin'ny Toamasina ho fanohanana ny kandida oloolon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay mitondra ny laharana voalohany Henri Florio. Ao anatin'izao fotoana maramparana ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay loholon'ny Madagasikara izao. Manao sesilany ny fanambaran'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'ny faritanin'ny Toamasina hanohana ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay mitondra ny laharana voalohany ao anatin'ny bulletin tokana ary iraharin'irina Sidonia no loalisitra amin'izany. Ho an'ny komuna Ambonivohitra Ivavantenina manokana, resy lahatra ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna fa ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga no vahaolona ho azy ireo ary ny antso ireo namany izy hifidy ny kandida avy amin'ny antoko MMM. Eto dia magnentana antsika jiaby sobindray andray anjara amin'izany fifidianana loholona zegny tsisy agnano vatomaty ary indrindra androtsaka ny safiditsika amin'ny madame Sidonie zay kandidatiny MMM ke magnentana antsika jiaby zegny sambindray ametraka safiditsika mba hitondra satria araka ny vina ny programa ananjy nandritra nisy mandalondalo bezoezy amintsika igny hoe vohona ampandroso vohona hiaro ny tombontsoantsika ben'ny tanàna indrindra atsika conseiller zegny mifariparitany hoe tokony karama isam-bolagna be ozy no karamany conseiller fa raha io enda amin'ny tele isaky ny session io tsy ampy ande ivolagna conseiller izy moa agnisan'le manana vina mba hiady raha zegny agny amin'ny fitondrana ambony akany. Ankoatra ny tany Vavantenina, nanao fanambarana ny amin'ny fanohanan'izy ireo ny kandida rarin'iriny Sidonia ihany koa ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Maroantsetra sy ny distrika ny Mananara Avaratra. Indreto moa zahay mpifidy vaventiny amin'ny distriky ny Maroantsetra.
vogno ary sady agnatanteraka ny fifidianana amin'ny 1 Desambra 2020 avy zao ka hifidy ny listy voalohany izay ahitana tarihiny madame Sidonie o sénateur ny Madagasikara ary manao atsika avy amin'ny mpifidy vaventy amin'ny faritany Tomasiny hiara-dia aminay fô nintsika jiaby izy. Manana ny laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana ny kandida olony Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ho an'ny faritany Tomasina ary rariny Rina Sidonie no loalisitra amin'izany. Tonga eto amin'ny pejin'ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny Covid-19 any amin'ny faritra Diana. Eo ihany koa ny fanamboaran-dalana eny 67 hectares izay ataon'ny commune rehefa avy eo ary. Usuatrany arakira vavao antarika ambondrona. Jifao amin'ny vola eny amin'ny Telma Shop manerana Nosy, eny amin'ny Foresto sy www.ketrika.com amin'ny vidiny 20 000 ariary. Aza elany. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Condy Madagascar, tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara mivarotra ny fitaovan-dakozia rehetra mitondra marika lehibe toy ny LG, Mairos, Nokia, Philips, Hardy, Black & Decker sy maro hafa koa. Tsy izay ihany fa misy fifanaka maro samihafa afaka hisafidiananao, tsara kalitao ary mitondra marika lehibe ihany koa toy ny Koka, Sokoa. Tongava manjifany eto amin'ny Condy Madagascar ety Andraharo akaikin'ny Mada Auto. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Lame Bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Tonga zao eto amin'ny tapany faharoany vaovao. Mangataka ny sokafan'ny sidina rezonaly ireo misehatra amin'ny fizahantany araka ny antso fanairana izay nataon'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny ity androany dimy antarandriana. 10 volana teo eo nisy ny Covid-19 teto Madagasikara na efa nitsatra aza ny fahamiana ara-pahasalamana tsy mbola tafarina ny sehatry ny fizahantany. Androany nanao antso fanairana amin'ny ampitondra fanjakana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany teboka maro no takin'izy ireo. Aujourd'hui, les entreprises touristiques en province sont totalement... Amin'izao fotoana izao dia efa saika fahita avokoa ireo orinasa misehatra amin'ny fizahantany any amin'ny faritra. Ampahambetsaka amin'izy ireo dia efa nampiasa sy nandany vola rehetra teo am-pelantanany mba nikojakojana ireo fitaovana satria nanantena hoe hiverina hiasa kinanjo nihemitra hatrany izany fisokafan'ny sistany izany ary reraka izy ireo. Tena mila fanampiana maika izahay, tsy amin'ny alalan'ny fanampiana amin'ny resaka trosan'ny orinasa ihany fa indrindra ny fisokafan'ny sistany. Na misy aza ny fisokafan'ny sidina nasionaly, tsy namaolana izany satria tena vitsy ny mpizahatany anatiny.
tsy ny rehetra no afaka misitraka ilay izy satria tena lafo ny sarany sidina amin'ny tsaradia ohatra. Tokony andraisan'izy ireo fepetra izany mba ho takatry ny maro. Angatana ihany koa ny sokafan'ny sidina na ny sidina régionaly ihany koa. Na misokatra aza inosy be dia tsy ampy izany fa ny fisokafan'ny régionaly toa ny La Réunion no tena ilaina. Émetteurs comme l'île de la Réunion qui peut vraiment nous aider à apporter une bouffée d'oxygène. Niona tamin'ny filohan'ny antenimieran-dolona ihany koa androany ireto délégation-ny Confédération du Tourisme Madagasikara ireto. Nanaitra mikasika ny olana mianjady amin'ny sehatry ny fizahantany ny krizy nateraka ny Covid-19 izy ireo. Ankoatra izay nangatana izy ireo ny amahana ny olana mikasika ny trosan'ny banky any amin'ireo orinasa mpisehatra ny fizahantany, ny fandraisana an-tanan'ny fanjakana sy ireo partenaires techniques et financiers ny vola tokony efaina amin'ny jirama tamin'ny 3 volana faharoa sy fahatelony taona 2024, ny fandraisana an-tanana ny CNAPS, ny lafiny ETR ary ny fanitarana ny chômage teknika sy ny fandraisana an-tanan'ny fanjakana izany. Hiakatra 5.7 alina hektara ny velaran-tany ovolena hazo isan-taona eto Madagasikara. Ireo hazo mamaly ny filan'ny mponina isam-paritra no atao lahara-pahamehana amin'izany. Henri Florian. Manoloana ny fiazakazaka ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fahapotehan'ny ala eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ampiakarina hatramin'ny 5.7 alina hektara ny velaran-tany ho voalenkazo ho an-taona 2024 raha ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrasoana alovain-jafy. Ho an'ny faritra matsatra ambony manokana ohatra, manana tany-janakazona pepiniera miisa 3 ny sampandraharaha am-panjakana ka isan'izany ny ao sambavy, ahitana ny eucalyptus sy robuste ary amin'ny sokajy mety amin'ny fotoana ambolena azy. Ankoatra ny ao sambavy, misy ihany koa ny tany-janakasa ao Besorohitra izay tantana ny miaramila ary ny ao Iboaka. Tanjona apetraka ny hahazahoana zanakasa teo lihetsy ho an'ny faritra matsatra ambony iray manontolo. Apetraka manerana nosy ihany koa ny tanjona io mba hampiroborobo ny fambolen-kazo ho an'ny taona manaraka. Isan'ny tanjona apetraky ny fanjakana ihany koa ny fambolen-kazo ataon'ireo mpianatra. Manao ezaka tsika ao anatin'ilay Madagasikara rakotrara hoe aiza daholo fomba ahafahantsika mamboly hazo fa indrindra manao an'ilay fanabeazana sy fampitana dia nosafidiana zany ny sekoly ary io dia garan'ny ministèren'ny tontolo iainana sy ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena. Mpianatra iray hazo iray satria fantatsika fa eo amin'ny 3 tapitrisa mahery ny mpianatra iraka Madagasikara mianatra any amin'ireny sekoly vahoaka ireny. Efa mipetraka soamantsara zany paikady zany amin'ny faritra maro ary efa rano mafana. Ny tanjona dia ireo zaza mihitsy no mikolokolo sy mamboly an'izany hazo izany ary indrindra mba hampianatra ny ray aman-dreny ny zoky rehefa tonga ny trano hoe inona ny mahazava-dehibe ny ala, inona ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana. Nampatsiahy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrasoana lovain-jafy momba ireo orinasa misehatra amin'ny fanodinana hazo fa amporosiana mandrakariva izy ireny tsy maintsy ambolo hazo hasolo ireo ampiasainy. Namafisiny ihany koa ny tsy maintsy iarahan'ny rehetra mientana amin'ny ady atao amin'ny afo izay miara-dalina hatrany amin'ny fambolen-kazo. Hatreto, tsy mbola fantatra ny daty hanatanterana ny fambolen-kazo ho antaona 2024. Manavahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity trisany fandriamantoa Rakotoary Soa Julien zay tale generaly ny aitondra ara-tontolo iainana miarabanao tokaso atao anatin'ny fampalalam-baovao. Mirahalaza ay mandray vahintsika amin'ity androany ity. Miaraka amin'ny olona saina ny tenako amin'izany aromeko azy avy hatrany fitenenana. Maro ny fitetezana ataon'ny ministra sy ny tompon'andraikitra ao anivon'ny ministeran'ny fandrosoana lovain-jafy sy ny tontolo iainana Andriamatoa Tale generaly amin'ireny fitsidian'ireny ve misy ny fepetra raisina amin'ireo fandikan-dalàna maro sy fanombana tontolo iainana hita eny anivon'ny tontolo iainana fiarahamonina manerana nosy ireny. Ya, faly miarabanareo rahalahy dia faly miaraba koa ny mpijery n'izao fandarana izao. Ny tsara marihana angamba dia maro tokoa ny fitsidiam-paritra izay ataony ao anivon'ny ministera na ataon'ny ministra mivantana zany na ihany koa ireo stafy. Ny azo lazaina amin'ny hoe fepetrany raisina angambany dia maromaro ihany satria efa napetraka zany izak'ireo taleam-paritra izay nandarovana rehetrarehetra ny resaka tolérance zéro amin'ny fandikan-dalàna amin'ny ankapobeny. Indrindra moa zany mahakasika ny resaka ataontsika hoe fanombana sy fanoranana tsokosoko ny rena vokatry ny ala ohatra zany ihany koa ny resaka dorotanety mety rano vaovaoantsika farany angambany dia maromaro ihany ireo fampidirana ponja tamin'ny ireo fahatratrarana izay fandikan-dalàna amin'ny ankapobeny zay.
dia toizana izay ataontsika hoe fanentanana ho an'ny faritra rehetrarehetra zay a amin'ny fampiarana amin'ny lalàna araka ny tokony ho izy. Ny teny doro-tanety ianao tao Andrio Matotale Généraly efa elitsika niady anazy io saingy raha ny zavatra hita hoe mitombo sy miroborobo hatrany zany manerana ny nosy hatreto manahoana ny tarimarika ny amin'ny olona tratra na voasazy nanao an'izay fandoroana tanety sy fanambana tontolo iainana izay. Ya marina tokoa fa ao anatin'ny fotoanany vanim-potoana fitrangan'ny afotsika amin'izao fotoana izao. Raha ny marina dia ataontsika hoe isan'andro dia misy foana ny tatitra tonga zany aty amin'ny Fohibe mahakasika an'ireo fahatatrarana olona nandoro tanety. Ekena fa misy ireo izay tsy fantatra no niandohan'ny afo fa misy ihany koa zany tatitra avy amin'ireo talehiparitra zany amin'ny déferment izay nandefasana ireo olona tratrana nanao izany fandikan-dalàna izany. Izay koa moa no anisan'ny natao hoe fepetra manokana angambany tamin'ny fitsidiam-paritra izay voalaza teo aloha ny hoe fanentanana ny anivon'ny faritra, ny anivon'ny gouverneur, ny OMC rehetrarehetra amin'ny fampandraisana andraikitra zany na amin'ny resaka amin'ny ady amin'ny afo na koa amin'ny resaka fanenjehana an'ireny ataontsika hoe fandikan-dalàna resaka doro-tanety zay no resahana. Manodidina ny firy hoe zay zao tamin'ity taonina ity le hoe niditra ponja na niaran'ny sazy vokatry ny fandoroana tanety. Raha ataoko hoe taremarika ankapobeny angambany resaka herinandro mety misy any amin'ny 5 na 7 any hoany ireo tatitra tonga aty zany amin'ireo olona na hiditra ponja noho ny fandikan-dalàna resaka fandoroana tanety ary marihana fa mbola mitoy izany ezaka izany. Manahoana ny sazy azon'ireo izay tratra mandoro tanety Andrio Matotale Généraly? Fa misy moa zany ny sazy voaferitra ny faritry ny lalàna, misy ny fampidirana ponja, misy ihany koa ny amande mifandraika amin'izay. Hatreto moa zany dia eo ampanaovana ny fanaraha-maso an'ireny ataontsika hoe dossier izay nalefa anivon'ny fitsarana ireny ny eo amin'ny tompona andraikitry ny contrôle fa ny tsara marihana aloha dia ny hoe ny ezahana fotsiny mba ho systématique aloha ny déferment an'ireny olona ireny dia hozoina indray rehefa avy eo ny sazy mifandraika amin'izay araky ny ataontsika hoe alehibe ny fahavoazana sy ny ihany koa ny faritra zay may satria samy hafa ny sazy miatra koa arakaraky ny toerana zay voakasiky ny afo izay. Akoatrany any amin'ny tontolo ambanivohitra isan'ny mandoto tontolo iainana ihany koa ny Antanandehibe raha ohatra ny Antananarivo zao raha tsy ilaza fa tsy Antananarivo sika amin'ireo usine maro samihafa mamoaka setroka mandoto ny tontolo iainana. Manahoana ny fanara-maso ny ministera mahakasika an'ireny usine ireny? Mikasika ny usine manokana amin'ny resaka tontolo iainana moa zany dia fantatsika fa misy ireo atao hoe bokina andraikitra zay efa nifaritana manokana ny fanarahana tamin'izy ireny. Efa miezaka zany ny eo anivon'ny direction manokana miandraikitra n'izay fanaraha-maso ny fandotoana rivotra amin'izay raha resaka orinasa ny resahana ary ny zavatra atao dia mijery raha mifanaraka amin'ny bokina andraikitra ny fomba fitantanana amin'ny resaka fandotoana tontolo iainana amin'ny ankapobeny, mety rivotra zany mety rano izany. Iny moa dia azo atao avy hatrany aloha ny mampiantona asa finandrahana na manajanona mihitsy raha ohatra ka tsy manaraka izay bokina andraikitra izay dia manao ezaka manokana zany zao ny ministera miaraka amin'ny ONE zay vao nahazo ny taliana generaliny ihany koa amin'ny fanaraha-maso manokana ireny bokina andraikitra ireny mba ahafahana mifeha izay ataontsika hoe fandotoana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny izay. Efa nisy ve nakatona zany raha ho an'ity taon'ity manokana na orinasa mpitrandrahana? Ny tena zavatra atao mantsy aloha tsy dia tena tonga dia fanakatonana avy hatrany fa mandetsy kelikely le izy. Misy aloha zany karazana sommation fampitandremana mba ahafahan'izy ireo aloha manitsy ny fotodrafitrasa izay misy eo amina mba ahafahana manena izay dia hatreo aloha fa mazava ho azy fa rehefa tonga ny fepetra ny vanim-potoana nomena ka raha mbola tsy vita zany dia tsy maintsy mirosa amin'izay ataontsika hoe fampiatoana aloha le asan'ny orinasa izay ary mety mifaratra amin'ny fanakatonana raha hita fa tsy manaraka ny fepetra tokony apetraka. Raha izay ny andreo usine sy orinasa maro isan-karazany nisy tokantrano saika ny ankamaroany ankehitriny efatra amin'izay ihany koa ny mampiasa ny charbon sy ny kitay andrahoana ny sakafo. Fantatra nefa ny hoe 4 hectare isan-taona ny ringana amin'izay arina fandrehitra sy kitay izay. Manahoana no mety paikadin'ny ministera ho mety ho fanoloana na hoentina hanatsarana nyity resaka fandrahoana sakafo eto Madagasikara ity mety ho soloana ve ny charbon sy ny kitay? Manana sosokevitra ve eo anivon'ny ministera izay mety ho takatra ny fahefa-mividiny rehetra? Marina mihitsy zay satria ao anatin'ny vina nentin'ny ministra amin'izao fotoana izao ny resaka hoe transition énergétique zany hoe
ahafahana miala tsikelikely amin'izay le fampiasana ny resaka hazo zay a amin'ny resaka angovo. Tafiditra ao anatin'izay paikady zay am'izao ny fijerevana manokana ohatra ny hoe ahoana no anaraha maso aloha ireo a vokatra charbon zay mamatsy an'ireo tanàn-dehibe. Izany hoe raha jerena tsinona azo lazaina fa mbola misimisy ihany ireo ataontsika hoe famatsiana avy amin'ny sehatra tsy manara-dalàna. Ny anton'izay dia lasa tsy hoe ny antony fa ny vokan'izay dia betsaka zany ny vokatra somary ambany ny vidin'ny charbon ka aleon'ny olona lavitra mampiasa an'ireny charbon vita amin'ny hazo ireny. Ny ministera amin'izao fotoana izao anatin'izay le resaka vina mahakasika ny transition énergétique zay dia miezaka manao zany fampiraharahana amin'ireo mpamokatra gazy ao anatin'izany gaz butane moa tena ampiasaintsika ary efa misy ihany koa dinika zay mbola mitohatra amin'izao amin'ireo olona mba ahafahana mampidina ny etra lohan'ireny olona opérateur mpanafatra butane ireny mba ampifanakekezana tsikelikely ny vidin'ny gaz zany raha oharina amin'ny charbon satria tsy misy afa-tsy resaka prix zay no ahafahana manova tsikelikely zany ny angovo fampiasan'ny olona mba hiroso amin'ntaontsika hoe angovo madio arany koa mba hiarovana ny resaka ala ny tsara marihana aloha amin'ny ankapobeny dia mbola tsy afaka amin'ny fampiasana ala tsika fa mandeha miandalana zay le fiovana amina karazana angovo ampiasana izay. Vinavinainao tratra afaka firy taona zay raha ny fomba fiasanareo ankehitriny zay hoe iova amina fomba fiasa hafa ankoatra ny charbon sy kitay zay? Lavitrezaka zany hoe mety any amin'ny 5-10 taona anao satria tsara marihana koa fa ny angovo madio tsy ny resaka gaz irery ihany fa eo ihany koa raha mijery tsika zao ny fampiasana ny resaka angovo azo amin'ny masoandro. Zany hoe misy an'le fampiarana le teknôlôjia eo ary misy ihany koa le fampianarana an'le olona hizatra an'izay angovo zay dia zay no mahatonga an'le izy hoe mila fotoana somary maharitraritra izay fiampitana amin'ny angovo hafa akoatra ny fampiasana azo izay. Fantaniko farany Andreo Matota generaly roso amin'ny tsy ela amin'ny fambolena hazo indray sika amin'ity taona ity zay sokafana amin'ny fomba ofisialy manao ahoana ny fambolena teo aloha ny atao indray mijery nisy ve ny fanaraha-maso firy isan-jato no naniry tamin'ilay fotoam-pambolena hazo teo aloha? Marina fa isa-taona tokoa izy dia manao famboleka-hazo ary anisan'ny manana tanjona somary lehibehibe ihany ny ministera amin'izay le famboleka-hazo zay izay isorana be da be an'ireo mpiara-mombonantoka tamin'ny fanampiana tamin'ny fanatanterahana izany. Azo lazaina fa tratra foana ny tanjona hatreto ary ny oharana arany. Ny anankiray dia izay resaka fanaraha-maso ny hazo voavoly izay anisany misy moa direction manokana misahana izay resaka voly hazo zay efa mametraka tsy moramora ny paikady voahomana amin'izay fanaraha-maso zay. Raha tsy teny afa-tsy ny hoe amin'izao fotoana izao ny ady atao amin'ny afo dia anisany paikady manokana ny fametrahana n'ireo ataontsika hoe faritra stratéjika amin'ny resaka fiarovana amin'ny afo dia jerevana manokana zany ireo faritra izay vao nanaovana famboleka-hazo mba ahafahana mametraka ireo aro afo manodidina an'izany ary ao anatiny ihany koa sy ahafahana ihany koa manentana ny olona manodidina mba hiaro avy hatrany raha vao misy afo manakaiky an'ireny ataontsika hoe faritra stratéjika ireny ireo faritra zay nisy voly hazo vao natao. Tsy ny resaka fiarovana amin'ny afo ihany nefany fa misy ihany koa le asa-panadiovana zany izay apetraka tsikelikely amin'ireo vondron'olona ifotony amin'ireo voly hazo eny akekeny zany hoe iry zareo zany no manampy ny saban-drarahan-drano sy ny ala eny ifotony amin'ny fikarakarana an'izay hazo vavoly satria teo aloha dia fantatra fa somary tsy dia voara-maso ary ny tokony ho izy zay le hoe fanarahana ny hazo vavoly zay fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny paikady ao anatin'ny famboleka-hazo izay fanaraha-maso zay amin'izao fotoana izao. Arak'izany firy isan-jato no naniry tamin'ny fotoam-pamboleka-hazo teo aloha? Mbola tsy nivoaka moa zany ny ataontsika hoe chiffre farany satria amin'ity taona ity mantsy dia tsy maintsy isy ihany koa ny ataontsika hoe fanasosoana ireo zanak'hazo maty zany tamin'ny herintaona akoatra ny fambolena vaovao. Dia rehefa vita izay fanasosoana izay vao ataony tombana hoe tao aoriana amin'ny fanasosoana firy marina ny tena velona raha ohatra ka ny faritra voavoly tamin'ny taona lasa no resahana. Ankasitrana ianao Andreo Matota le general ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV. Dia misaotra ny anareo rahalahy koa tamin'ny izao zarazarana mikasika an'ity resaka tontolo iainana ity satria ilaina dia ilaina koa ny resaka fanentanana ho an'ny olona malagasy iray manontolo amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana. Mankasitraka tompoko. Zay makasika niny fa manoloana ny firongatra ny valinaretina Covid-19 any amin'ny faritra Diana.
indrindra amin'ny université nozahana ara-pahasalamana ireo mpianatra tao amin'ny centre universitaire régional tao Antsiranana io na saina. Nozahana ara-pahasalamana tsirairay ireto mpianatra avy amin'ny centre universitaire régional ny Antsiranana tamin'ity androany ity no ity toerana ity nahitana trangana Covid-19 maro ny herinandro lasa teo. Nomena fanafody mifanaraka amin'izay fizahana natao taminy ireo mpianatra tamin'izany ary notolorana CVO+. Vu la situation misy amin'ny cure eto, tsy aiza misy tsy isy amin'ny Covid tsara zegny fitandremana ahody misy préventif izy ty indroa. Fomba fiainana any amin'izao fotoana izao maloha zay hoe tsy maro ny volana hoe mpianatra ny kira voan'ny coronavirus fa zay aloha mbola tsy voafaritrinay hoe aiza ny tegna misy le izy fa zay magnano fiarovan-tegna zegny izy. Ito ny ady amin'ny Covid-19 indrindra amin'ireo université hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka isan'ny mahasarotra ny adiny tsy firarahin'ny ankamaroan'ny olona ireo fepetra ara-pahasalamana. Ny tena anaovana hetsika manokana zany dia aty amin'ny anjerimanontolo noho ny fahitana fa hoe maromaro ny olona tratra tety dia horaisina tanana ireo tanorantsika rehetra amin'ny fanaraha-maso akaiky ny fahasalamana izy ireo. Tsy midika koa zany fa tsy hanao fandray-tanana any vila satria tsy ny aty any misy ny olona positif fa na eny amin'ny tanàna rehetra misy atsika au Degor 1 surtout dia ahitana atrangana retina avokoa. Dia ny zavatra atao zany dia tsy mitsahatra antsika manentana. Na mitombo aza ny tahan'ny olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ao amin'ny faritra Diana, maro ireo mbola tsy manao aro vavasiorina mandeha eny an-dalambe. Tsy magnano kasibosy. Da koa zay magnano kasibosy mara semsemsa zaho ny mavesatra tsy dia mazaka ny hafa ndraiky. Fa raha zay tsy zakako, tsy hoe tsy magnaraka pepetra za fa raha tsy zakako, sao dia za tonga amin'ny lalina. Aleoko zay za magnano karaha io fo. Mba eviteko le fahasalamana anakahy koa mizay agnaty mikibonaka. Andrasana ny fepetra ho raisiny tompon'andraikitra isa tokony ao anatin'ny faritra Diana manoloana ireo minitsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana ka mamparitaka ny valanaretina Covid-19. Tafatsangana androany ny réseau des femmes leaders africaines eto Madagasikara rafitra ivondronan'ny vehivavy mpitarika amin'ny sehatra maro eto amintsika Yves Richard. Tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra maro eto Madagasikara. Ankoatra ny toe-tsaina, ny fomban-drazana sy ny fomba fijery izay tsy mametraka azy ireo amin'ny toerana tokony hisy azy. Lesoko ny tsy fisian'ny sehatra ahafahan'ny vehivavy mitondra ny feony sy ny etaetany. Noho ny fahatsapana izay indrindra ny antony nananganana ny réseau des femmes leaders africaines na ny tambazotra ny vehivavy mpitarika aty Afrika. Ka mila navondrona ao anatina sehatra anankiray, ao anatina tambazotra anankiray zany ireo vehivavy rehetra izay efa mitarika, ireo vehivavy rehetra izay efa manana andraikitra natambatra ao anatin'ny tambazotra anankiray io mba hampiakatra ny feon'ny vehivavy malagasy zany rehefa tonga ny fotoana ilaina an'izay fitakiana zo, fitakiana fitovian-jo zay na misy zavatra hoe entina hanatsarana ny satan'ny vehivavy malagasy zay. Anentana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy anatin'ireo teboka enina lehibe napetraky ny réseau des femmes leaders africaines nanaovana ezaka manokana ampitarika ny tambazotra. Isan'izany ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny zaza amam-behivavy izay nahazovana tao anatin'ny volana maro. Nisy ihany koa ny fitakiana ny raisan'ny vehivavy mpitarika ny tambazotra. Fitakiana vehivavy dia ny mba hanaovana 50-50 ny ao amin'ny gouvernemanta, hanaovany sehatra tsy miankina rehetra critère anankiray ny mba atao hoe ny fandraisana ny taratasy ny vehivavy, ny dossier zany ny fangatahana asa, eo koa ny fangatahana koa raha ohatra ka misy fifidianana ny eto amintsika dia mba hampidirana an'izany candidature ny vehivavy zany ao anatin'ny parti politique. Androany no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy anosy ny fitsanganany tambazotram-behivavy afrikanina mpitarika eto Madagasikara. Ankoatra ny tompony andraiky mpanjakana ambony maro, isan'ny nanotrina ary nanamafy ny fahavononana anampy amin'ny Madagasikara hatrany anatin'ny fampivoarana ny vehivavy ny UNFPA.
manomboka androany hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 no anatanterahany commune Antananarivo ny fanamboaran-dalana eny 67 hectara. Vokatr' izany lalana maro no tapaka misy lalana ary raha isan'ny mampimenomena ny maro sy miteraka fitohanan'ny fiara lavareny ny fahasimban'ny lalana miazo an'ny 67 hectara. Fantatra amin'izao fa miditra amin'ny fanamboarana misesy izany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanamboarana izay nanomboka androany 7 desambra ary farina ny voalohan'ny volana janoary 2024. Misokajy maromaro ireo lalana ho amboarina ka vokatr'izay dia lalana maromaro ihany koa no tapaka mandritra ireo fotoana ireo. Mahakasika ny lalana amin'ny 67 hectara moa zany dia anomboka rapitso ny fahatongavan'ireo fitaovana ho ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana ary aorianan'izay dia efa anomboka ny tena fandraisana ny fanamboarana tanteraka ny lalana. Vita tsara toy ny inona ary io lalana io ka tsy mitandrina isika amin'ny fanaovana zavatra eny ambony ireny tatatra ireny izay efa ezahanay mialohan'ny fanamboaran-dalana ny fanadiovana azy ireny mba hahafahan'ny rano mandeha tsara dia ho zava-poana foana. Miantso anay foana ianareo rehefa avy eo hoe amboarin' ireny lalana satria siny nefa isika ihany no anisany manimba ny lalana ka dia tena entaniko rehefa vita soma tsara ny lalana re tompoko dia mba ajao. Ny alatsinainy 7 desambra hatramin'ny 14 desambra 2024 dia ho tapaka manontolo ho an'ny fifamoivoizina ny fiara rehetra tsy ankanavaka, ny ampahan-dalana eny Andotam-peraka tetezana sy ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka eo amin'ny Vatobe. Ny alatsinainy 7 desambra hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka, ny ampahan-dalana eny amin'ny 67 hectara atsimo eo anelanelan'ny FLM sy ny Mosquée. Ny alarobia 7 desambra 2024 hatramin'ny alarobia 9 desambra 2024 dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka, ny lalana manomboka eo amin'ny 67 hectara Vatobe hatreo amin'ny 67 hectara Mata Hotel. Ny alatsinainy 14 desambra hatramin'ny zoma 18 desambra 2024 dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan-dalana anelanelan'ny Jovena 67 hectara sy ny tetezana Senam. Ary ny alakamisy 17 desambra hatramin'ny 18 desambra dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan-dalana anelanelan'ny Mata Hotel 67 hectara sy ny Hôtel Manga 67 hectara avaratra. Hiavaka ny fankalazana ny Krismasy 2024 eo amin'ny ivon'ny commune Antananarivo nisokatra nanomboka androany ary tsy farana raha tsy ny faharaiky amby folo ny volana desambra ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo izay andray anjara amin'ny bazar de Noël 2024 ka eto Andriatsilava. Nanomboka androany 7 desambra hatramin'ny 1 desambra ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo izay andray anjara amin'ny tsenan'ny Noël 2024 eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'ny eny Mahamasina sy Ambotensotry, isy ihany koa toerana hafa hanomezana tombony ireo manodidina ny tanan-dehibe. 5,000 isaky ny toerana iray ny fisoratana anarana ary mitovy avokoa ny refin'ny tsena. 1m5 x 1m5 ny toerana iray ary 2m20 ny ahavony ary afaka maka toerana roa ny olona iray. Ny toerana fisoratana anarana moa zany ho an'ny Mahamasina teo amin'ny birao an-tsena ny Soamanatombo Anosy sy ny birao an-tsena Ambotensotry. Ary marihana moa zany fa dia efa misy droit aloha mahakasika an'izay fisoratana anaran'izay ary eo ihany koa dia tonga dia aloha ny saran'ny toerana izay varotanao na ny ataontsika hoe ticket. Zany hoe efa aloha mialoha zany izy io dia anivon'ny commune izay le toerana noteneniko teo ambony teo ireo no toerana andoavana an'izay satria efa misy mpiara-miasa aka ny vola sy ny fisoratana anarana amin'izay. Ialana amin'ireo mpisandoka ka avery vola ireo mpisoratra anarana no nametrahana ireo toerana roa ireo. Raha ny eo amin'ny lapan'ny tanàna manokana, hiavaka ny Krismasy amin'ny ity taona 2024 ity. Isy ny toerana manokana isaky ny kilalao, fakana sary, fitsangatsanganana sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fisian'ny Krismasy ny arivo.
ity krismasy ny arivo ity zany dia somary zara roa amin'ity taona ity, zara telo akory ary. Ny anankiray voalohany dia ireo ataoko hoe kilalao, manezy, zavatra somary bebe ataoko hoe bruit na mafimafy anona reny zany ary indrindrindrindra reny toerana afahantsika mijery cinéma 3D, 12D sy ny rehetrarehetra eny dia natokana indray zany tsy ho atao mihitsy intsony eto amin'ny avenue ny indépendance na ny arabean'ny fahaleovantena fa dia ho akisakitsika toerana anankiray ngeza be voatanàna ihany Amin'ity taona ity isy ihany koa ny fandraisana anjara ataon'ireo mipetraka manodidina Analakely. Isy ny scène ouverte ary ny village de Noël. Misy trano eva izay anasana antsika ihany koa fa somary mahasamihafa kely azy dia hoe cadeau de Noël ny azo atao ao sy indrindrindrindra reny artisanat eto à Madagasikara somary ataoko hoe manana lenta afahantsika manao indrindrindrindra zany mamoaka ny resaka faiza manaotsika malagasy zany etsy andaniny. Eo amin'ilay toerana atao hoe genre Laimongo dia isy scène ngeza be izay afahantsika mahita sirka, afahantsika mahita olona zany manan-talenta maro samihafa izay ifandimby ka ny mariana dia izao. Ny 17 Desambre dia antsona sahady itsika ponina Antananarivo hiaraka ampirehitra ny jiro eto amin'ny avotanana. Ny tanàna Antananarivo, ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary ny Ministeran'ny Kolotsaina no mifanome tanana ikarakara ny hetsika rehetra mandritra ny fety. Nanao fihetsiketsehana androany ireo mponina atao amin'ny fokontany avaran-tanàna ao amin'ny boriboritany fahaenina. Ny fanoloana tamin'ny fomba tsy mazava ny fokontany moa no antony izany io ny nasaina. Nilatsaka tampoka ny didy avy amin'ny distrika ny fiafaran'ny herinandro teo fa miala ny sefokotany ao avaran-tanàna boriboritany fahaenina ary niaraka tamin'izany ny fanendrena ny sefokotany vaovao. Ity farany izay tsy ankasitrahany ireo mponina. Zay zany zay fokotany eto avaran-tanàna, mponina fokotany eto avaran-tanàna dia tsy manaiky an'io filohan'ny fokotany vaovao io fa aloha zay ifidiny safidinay zay fa zay tsy manaiky an'io olona voafidy volana zay nahatongavany teto ve dia rotsaka ato aminay izy. Rehefa misy fahoriana eto amin'ny faritra anay dia misy fotsimbary mivoaka isan-trano. Mifaritra edidika zao carte voalohany misy jeton kely. Rehefa manatitra vary ny olona dia maka ny jeton kely io indray nentina hitsapa rapitso. Mahatonga anay manao an'izay zavatra zay ny fokotaninay dia tena fokotany sahirana ny akamaroan'ny mponina. Izy nefa ny tao anatin'ny tao alohan'izao fa ametrahana zao efa ny hirahira be hoe tsy akentsony ny sosialy, tsy akentsony ny RF2, ny tenako zao mijoro zao dia bendraikitra ny RF2. Atao ahoana zany le tanàna. Tsy mahalala ny anton'izao fanesorana izao ihany koa ireo mpiara-miasa sy tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany. Fa hoe nampanatsona tany amin'ny Ambodata amin'ny district chef tamin'ny Zoma dia tonga avy any izy dia nanatitra an'ity tao aminay hoe tsy miara-miasa tsontsika fa ity ny taratasy fanalana dia hoe fa inona ny antony dia tsy fantatro izy izay antony. Dia izay koa zany tsy mahalala manontany an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ny chef secteur ny RF2 hoe misy problème tamin'ny chef ve nareo dia hoe tsy nanana olana tamin'ny mihitsy. Ho anay telo mpiara-miasa za moa zany secrétaire trésorier i adjoint tsy nanana olana mihitsy izay telo fa gaga fotsiny amin'ny fanalana an'ilay chef fokotaninay. Zay tsy manaiky an'ilay chef fokotany izay apetraka ao satria olona tsy mponina teto aminay olona io fa vao olona vao telo volana fito volana tonga teto dia tsy eken'ny mponina eto zany izy ka zay moa zany nety tamin'ny vahoaka eto aminay fokotanina avaran-tanàna indrindra koa fa ny ampitenanay chef quartier zany satria ilay sotoaviny etan-tanàna mihitsy zany no potihan'izay vao tonga eto izy. Atreto tsy nazomba avao ny eo anivon'ny prefecture momba ny antony ity fanoloana sy fokotany ity. Ny toto-tsaina androany teny amin'ny fitsarana anosy ny raharaha ary ny Rina Clémence momba ny raharaha taxi eto andrenivohitra tsy tonga teny an-toerana ny tenany fa ny mpisolo vava azy no niatrika ny fitsarana ka ny 12 Desambre ho avy zao ny ivoaka ny didy ny voapanga izay namafy efa tsy misy mitombona ireo fanenjehana azy fanampanazavana. Ny tanteraka amin'ny fahendren'ny fitsarana ny toy ny raharaha fa ny tenako kosa Clémence rary ny Rina dia manamafy fa tsy nanala baraka tsy nampandainga ny be ny tanàna zany na oviana na oviana. Ny fanehoan-kevitra nataoko dia fanehoan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna. Ny lalàna dia hoe malalaka ny fanehoan-kevitra eto amintsika ary tany demokratika isika. Zay tsy nisy ataontsika hoe fioara-pefy nataoko mihitsy
na tamin'ny 16 mai zany na tamin'ny andro hafa raha mbola ny akara koa teo anivon'ny ainao manjery nanasan'ny mpanao gazety ka dia manamafy zany amindroany fa tsy marina ny fiampanganahy ny amin'ity fitoriana ataon'ny ben'ny tanàna ity. Tranga mpiaramonina kosa indray dia iray mpianakaviana iray no nitobasan'ny vadiny rano mangotraka rehefa tara fodinina tamin'ny alina. Ny vady mariaziny ihany moa navita izany. Nahiditra amponja vojimaika ilay ramatoa. Ialana tsiny mialoha amin'ny mety sary mavesana anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Ny alakamisy 7 Desambra lasa teo no nitranga ity tantara ity. Monina eny amin'ny fokotany mangarivotra parcelle 2153 ivontsy ny ankohonany. Mpivady vita mariazy efa ody 12 taona izy ireo ary efa niteraka iray. Matetika hitrangana adiady madinidinika ny tokantran'izy ireo fa saingy miravona hatrany izany rehefa samy mifanaraka. Resaka hasarotam-piaro no matetika miteraka olana eo amin'izy mivady ireto. Tamin'ny 12 Novambra lasa teo no nindray ny asany amin'ny fiambinan'alina ity raim-pianakaviana ity ka isaky ny maraina vao miditra ny tokantrano. Sendra nisy fahatarana nefa ny fodina ny alakamisy lasa teo ka izay no nahatonga ny atezerana ilay ramatoa. Natonga na maina rano mafanotra zao nitondrany madamako rano mangotraka avy ambony vilany na fanaina. Izy io zany zavatra efa nomanina resaka fahasarotam-piaro. Dia oro moa nagagako fa rehefa tonga tatrano za jereko izy tatrano ty tsy nandeha niasa. Dia vao tonga moa za dia efa jereko efa nisy vilany taingana eo ambony fatana. Dia rehefa tonga niditra vavady za dia tonga dia tabataba nitsenenana. Ianao mirava mifiry firavahanao dia zao anao vao tonga trano. Zany efa tamin'ny 7 maraina no niditra trano. Za niala tampiasana aloha tamin'ny 9 dia zany vily taty amin'ny arana bavaka zany zay vao nandeha nody. Tsy te fotoana kely fotsiny angamba ny décalage. Dia avindray ho anao satria rehefa nitabatabana an'io zany dia miteny za hoe avindray ho anao tabatabanao satria zaho tokony handeha atory itabatabiana fantatranao za fa avy niasa alina. Tsy nahazaka ny kitakita izay fanaon'ilay ramatoa vadiny ivonjy ka nangataka ny isindaka kely hakafisainana ary niezaka nampafantatra izany tamin'ny fianakaviana vehivavy ny tenany. Teo ampiresahana izany indrindra no niseho ny gidragidra. Iny moa navelany le show batainy le vilany avy tany. Le show zany navelany tsy nararany tanaty show le rano fa le vilany batainy dia nalany le rakony. Dia rehefa nibatainy le vilany dia nanantona anahy izy. Dia za zany mietrehitra hoe andeha hamoatra vary izy ity satria andro amin'ny fanomboka izay tamin'ny 7 sasany amin'ny 7 sasany tamin'ny 10 atoandro zany io action io zany. Dia andro fa 10 dia mibatainy satria nahazo vatra ela be satria le rano zany efa eritreretiko efa zato vao tonga reo efa za vao tonga tapetratrano efa nidebaka telo rano jusqu'à tamin'ny 10 zay. Dia batainy le rano. Dia izy mibatainy avy teo nanantona anazy dia ataoko hoe hamoatra vary izy io. Dia za moa zany tsy nihetsika satria raha tsary nisy taminay ka. Dia izy nibatainy nanantona anahy teo dia za tsy taitra. Dia za zany variana zany mbola mieritreritra hoe ahoana ry tokany azahoako andrafozako. Zay zany ny tanatin'ny lohako. Farany amizay tonga dia nalefany natsipony tamin'ny ohatran'izao mikirano io nahazo tamin'ity lohako ty. Lohako sy tarehiko. Ino loha voalohany. Teloko za ty nitsipatsipaka kely dia nalefany mpandroa dia izy nahazo an'ireto vatako manontolo reto. Niakatra fampanoavana androany tao Tomasina ity raharaha ity, taoriny ny fitoriany napetraka ny fianakaviany ilay lehilahy. Notolakandro teo no fantatra fa any amponja ilay ramatoa no miandro ny fotoam-pitsarany amin'ny 17 Desambra ho avy izao. Nanapa-kevitra ny tsy hanambady io reninjan'ny intsony ivonjy noho ny tsy fanany ny fitokisany an'io vadiny intsony na efa nisy aza ny fangatahana ny anaovana raharam-pihavanana natao ny fianakaviany ny andaniny manoloana ity tranga ity. Maresaka iraisam-pirenena miverina ny fifanarahana eo amin'ny firenena Britanika sy ny vondrona Europeana aorianan'ny Brexit. Isan'ny teboka lehibe resahana ao anatin'izany mahakasika ny jono ao anatin'ny faridranomasina Britanika. Fanadina. Nanomboka omaly alahady miverina ny fanamafisana ny fifanarahana eo amin'ny fifandraisana ho an'ny firenena Britanika sy ny vondrona Europeana aorian'ny Brexit. Isan'ny olana voaresaka nandritra izany ny mikasika ny jono ny fifandraisana ara-baritra eo amin'ny roa-tonta. Nametraka fitoriana ho an'ny fitondram-panjakana Britanika ny vondrona Europeana mikasika ny fisian'ny fanaovana ny volavolan-dalàna izay mametraka ny fifanarahana mikasika ny Brexit. Etsy ankilany, nanamafy ny famerenana ireo andinindinin-dalàna noesorina ireo ny fitondram-panjakana Britanika.
tsy aivina ny faran'ny taona izao no hifarana ny fepitoana tetezamita ary hialan'ny firenena britanika tanteraka ao amin'ny vondrona eoropeanina. Dia zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny vidiana entana mihoatra ny 3,000 fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 14 desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.